fa ny farany herinandro teo kosa no nanatanterahana ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra navita fiofanana teo anivon'ny sekoly ambony estime mety 67 hectare arendra io no anarana ny salorany rety mpianatra ireto. Tamin'ny fomba manetsiketsika namoahana sekoly ambony tsy miakina Engineering School of Tourism, Informatics, Interpretership and Management na estime mahety 67 hectare ny andiana mpianatra ny farany herinandro lasa teo teny amin'ny ICCI Vato. Natsoina hoe arena ity andiany ity izay andiany fahasivy navoakan'ny sekoly. Eo amin'ny fitopolo eo isan'ny mpianatra izay nivoaka androany. Amindreo fitopolo ireo dia ao amin'ny sampam-pianarana maromaro toy ny interprétariat diplomatie, sciences politiques, administration management, commerce marketing, tourisme, hôtellerie et environnement ary ny filière informatique. Ao anatin'ireo sampam-pianarana ireo dia namoaka izay zany ny licence master 1 ary ny master 2 satria efa mitrateraka anatin'ny système LMD ny estime. Tsara homalihana fa nanomboka tamin'ity taona ity izay efa natomboka tamin'ny volana décembre indrindrindra ny fametrahana ny taratasy rehetra sy ny fangatahana-dalalana eo nivoan'ny ministère dia tsara homalihana fa amin'ity taona ity zany izay efa manokatra ny école doctorale. Nandritra ity lanonana manetriketrika ity no nametrahan'ny tale généralin'ny sekoly estime ny laharam-pameany. Izahay angamba no anisan'ny privé voalohany indrindra nanao ny école doctorale io. Amin'izao aloha zany mbola tsy hotenenina eto hoe inona ilay école doctorale fa farafatarina any amin'ny miandry ny famezan-dalana ministère fotsiny izahay dia efa afaka manokatra azy. Manaraka izany ny asa lehibe izay efa nodradradradraina foana hatramin'izay fa efa mitomboka misy amin'izao fotoan'izao ny fananganana ny campus universitaire ny estime izay eto amin'ny centre ville ihany koa. Manoloana ny voina miatra amin'ny firenena kosa dia nilaza ny tale généralin'ny estime fa sarotra ny tazapotsiny. Nitondra ny anjara birikiny sy tamin'ny fiarahamientana ho fanampiana ireo traboana tsikere araka izany ny sekoly izay nametraka laharam-pameana ny lafiny ara-tsosialy.